Tanteranao maly ihany koa ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny teny Beazana eto Madagasikara niavaka ny fankalazana tsy tony tamin'ny taon-dasa satria tamin'ny alalan'ny lobary andasy no nentina nankalazana izany tamin'ity taona ity. Nankalazaina tao anatin'ny fanatanterahana lohabarandasy izay niarahana tamin'ireo mpikarakara sy ireo nasaina manokana tamin'izany ny andro natokana ho an'ny teny Beazana izay nomarina ny faha 20 volana febroary. Nosokajiana isaky ny voamiera araka izany ireo tompon'andraikitra izay samy manana lohahevitra manokana niarahana ny dinika ho amin'ny fametrahana ny toeran'ny teny Beazana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Isan'izany ohatra ny fampiasana ny teny malagasy eny anivon'ny orinasa. Anatin'ny tontolon'ny orinasa raha samy hafa zany misy karazan'olona bebe fa tsy le mpitondra rery fa ny mpiasa rehetra manana andraikitra ka mifampitana na ny fotsiny na ny fampitana ny fahaizana ny teknôlôjia tokony ho aizy sy ny rehetrarehetra manafaingana ho raha amin'ny teny efa nitezana ny tanora malagasy ny zaza malagasy no ampiasana an'le izy araka ny dinika teo hoe le fototra nge ny tena zava-dehibe dia avy eo hoe ny Beazim-bory iny alitarana ny zay fisainana vaovao rehetra ka tsy ataoko hoe tsy vato misakana mihitsy amin'ny tontolon'ny toe-karena indrindrindrindra fa raha tsy azon'le olona nge le izy tsy afaka mba mitondra tsy mety ho tompony raha mihitsy ny tsirairay avy nefa ny aingana dia manakasina daholo ny tsirairay avy tokony hitondra amin'ny fotoana mahamaiky antsika amin'izao fotoana izao dia tokony mitondra ny anjara bikiny daholo ny rehetra hanatsara ny fiasana hanatsara ny maizy azy raha izay asa izay. Nahatra ny tontolo andron'ny omaly moa ny hetsika izay nentina nanamariana ny andro natokana ho an'ny teny Beazana na ihany koa ny teny Dreny. Ny fanamafisana ny politika pirenena mba hahatonga ny teny Beazana ho antoko ny fampandrosoana ny firenena no isan'ny andrasan'ireo mpikaroka sy mpandalina ny teny malagasy ankoatra ny fanohanana ihany koa ireo mpikaroka ireo. Izany raha teo izy ireo ny mbola tsy ampy eto amintsika ary mila fanavoazana manokana indrindra amin'izao vanim-potoana vaovao andalovan'ny firenena izao.